fiambenana. Hatramizoma isaky ny amin'ny 6 sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 3:20 ny 5:2. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaina eo amin'ny vatany. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arahinao ny Alatsinainy hatramin'ny Zoma isaky ny amin'ny 7 sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arahinao ny Alatsinainy hatramin'ny Zoma isaky ny amin'ny 7 sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 3:20 ny 5:2. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaina eo amin'ny vatany. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arahinao ny Alatsinainy hatramin'ny Zoma isaky ny amin'ny 7 sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Alleluia. Amin'ny fifaliana lehibe indray lasa mba malalana eo amintsika amin'izao fotoana izao dia faly be indray tenako miaraba anao tonga soa eto amin'izao fandarana izay rahantsika eto ao anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izay rahanao fandarana Andramoka izao ny Aky Radio ary ny mpikambana ato anatin'ny groupe izay maharesy. Dia manonona fiadanan'ny Tompo ho amintsika tsirairay avy isa tokantrano isam-batan'olona izay tratrantsy eto amin'ity androany ity. Dia ny fiadanan'ny Tompony ho amintsika tsirairay avy. Matoky sy mino ary avana malala fa ifampahery eto indray tsika amin'ity androany ity. Ary dia matoky fa tena hoe tsy miala eto ianao androany raha tsy mahery, tsy miala eto ianao androany raha tsy tena hoe matsapa an'izany hoe herin'ny fanatrehan'Andriamanitra izany. Dia maharitatra amin'ny farany ary raha anao tonga miaraka aminay dia tena hoe tsy kisendrasendra koa raha tongavanao eto fa tena misy raharaha ilan'ny Tompo anao koa dia maharitatra amin'ny farany dia araroto ny fotoana izay ahafahanao mihaino tenin'Andriamanitra. Ifampiarahaba ihany tsika rehefa fa andao isika hivavaka metraka amin'ny fotoana am-piaratan'Andriamanitra. Andao ampandrotsika ny ambavitsika soameva izay tolontsika anatin'ny vavaka fanombohana dia avy eo tsika maky tsodrano dia avy eo tsika ifampiarahaba. Tain'i Jesosy ary soameva anao ny fitenenana. Tain'i Jesosy atsika rehetra, tain'i Jesosy atsika menakava tonga eto amin'ny fandarana Andramoka izao amin'ny vavaka fiambenana. Makasika pasitera na mety tenenina. Araka vavaka asika napetraka ity fandarana ity eo am-pelantanan'i Jesosy Kristy Tompo Andriamanitra velona. Ry Jehovah Andriamanitra tsara indrindra, mila midera sy misaotra anao izay satria nomenao tombonandro, nomenao fonina vaovao, nomenao sakafo mahavelona, nomenao rivotra ny aina Jesosy malalo. Tsy tanjaka izany na ny herinay fa avy aminao Jesosy Kristy Tompo Mpanjaka. Ho anao irery ary nidera sy voninahitra Jesosy malala. Ho anao irery ary nidera sy voninahitra Jehovah Andriamanitra iray malala Tompo Sabato. Ary fonako aminao Jesosy malala raha tsy etra toanay tsy fanaraka amin'ny sitraponao. Mamelana elikay ka mamindrafo aminay Jesosy malalo. Ninona nataonay Jesosy malalo tsy fanaraka amin'ny sitraponao. Mamela izay Jesosy malalo. Sasa amin'ny ranao masina Jesosy malala izay menakavy tonga eto. Apetrako eto am-pelantananao Jesosy malala ity vavaka anay ity. Ary arovanao mafy Jesosy malalo, mianta aminao za mba hiaro ny connexion anay Jesosy malalo. Manomboka any amin'ny pastera Jesosy malalo, ka hatrany amin'ny tokantrano tsirairay avy Jesosy malalo. Ampiako Jesosy malalo mpitondra tenin'Andriamanitra eto,
tondra filazantsara Jesosy malalo. Ampia koa Jesosy malalo ny pastera izay amela belatra Jesosy malalo. Anao nindrana ny lelana Jesosy malalo, indrana ny lelany ataonao afo mandoro ny fanahy masina zany, anorotoro ny ratsy rehetra anampony tsirairay avy. Aoka Jesosy malalo izay henony teny eto izay henony teny ny tenin'Andriamanitra eto Jesosy dia ahazo famelom-belomina izany ara-panahy sy ara-batina Jesosy malalo. Ampitsangana ny malemy Jesosy malalo. Ampahiratra ny jamba Jesosy malalo. Anasitrana ny marary Jesosy malalo, na marary ara-panahy zany na marary ara-batana ho sitrana ny teninao eto. Misaotra anao Jesosy malala. Apetraka-petananao koa izay rehetra mametraka ny fijorana vavolombelona eto Jesosy malalo. Ampisehoanao zava-mahagaga isan'andro eo amin'ny fiainana. Tahio ny tsirairay anatokantrano Jesosy malalo, mba azo fahasoavana sy famelan-keloka, mba azo fitahiana, mba azo zay rehetra riny fony zay Jesosy malalo. Ary tsy mpihainy fotsiny Jesosy malala zay rehetra mihaino eto fa mba mpakatoa ny teninao Jesosy malalo. Misaotra tompo tsara indrindra ho anao rerany idera sy voninahitra. Anao koa Jesosy malalo anome zava-tsoa rehetra zay tadiavinay amin'ny fonay Jesosy malalo, satria anao Jehovah Andriamanitra iray malala ny voa sy ny fo, na tsy miteny zay Jesosy malala fa anao malala ny momba ny fiainanay. Ninina Jesosy malala zay enta mavesatra entinay eto aminao dia omevana aminay zany Jesosy malalo, ninina izany. Misaotra tompo iray malala tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo sabata angataka izany vavaka izany. Misaotra raha eo. Alleluia. Amen. Alleluia. Mankasitraka ninanao rampavesoana eo tanatin'izay vavaka mampezay nataonao zay Jesosy any amaliko ity dia mitombosotra sy fahasoavana hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Alleluia. Raha isaorana ny tsodrano dia ifampiarahapitsika aveo dia avetsika ijoro vavolombelona dia eno teny hira sy tenin'Andriamanitra. Alleluia. Isaia 4:10, 2:20 ka hatramin'ny 7 lavalava fa tiako hampaherezana antsika rehetra amin'ity androany ity. Isaia 4:10, 2:20 ka hatramin'ny 7 amin'ny anaran'i Jesosy. Mivaky toy izao manao hoe: amin'ny fahamarinana no hampirenana anao, aza manano fampahoriana fa tsy atahotra ianao, na ny fampatahorana fa tsy hanakaiky anao zany. Na dia misy miara-mioko aza dia tsy avy amiko zany, ary nizaniza miara-mioko amelanao dia ho tonga hiandany aminao kosa. Indro izany naharan'ny mpanefy izay mifofotra ny afo amin'ny alina fa mahavita fiasana anaovan'ny asany, ary za koa naharan'ny mpandringana mba handringana. Ny fiadiana rehetra izay voaforona hameleza aminao dia tsisy ambinina, ary ny lera rehetra izay miady aminao dia ho resenao lahatra. Izany ny lovan'ny mpanompon'i Jehovah sy fahamarinany avy amiko hoy Jehovah. Halleluia. Amen. Mino aho fa isika rehetrarehetra dia tsy mba misy na dia iray tsy mila an'izany tsodrano zany rehefa namalala. Ka dia raiso dia inoy manaovina loatra ny kodanilahy, misy kodanilahy aho izay tsodrano resiko tena tonga dia inoy dia zao tanteraka amiko tokoa ilay izy pastera ny ampitson'iny. Halleluia. Dia za no tanteraka amin'ny kodanilahy no tanteraka amintsika menakavy anie izany teny izany. Halleluia. Amen. Nagneny Jesosy ary i nambiany tsomakirinina Koety tonga soa hortensinina. Halleluia. Koety ihany koa. Nagneny Jesosy ihany koa i Bersava Koety. Nagneny Jesosy i Rikaraky France, sasany apôstôly Madagasikara. Elana Merinena France, Tsiramboramela France. Kikiran'Rena Soly Madagasikara, i Tody Noeline France. Azanazo Sylvie Koety, Marie-Joë États-Unis, Jesosy Mpandresy Madagasikara, Mampionina France, dia Randrana Marie-Charline Madagasikara, Kadeka Malala France, Miry Arandre Malala Allemagne, Memanambotso France, Nena Maeso Italie, Aingonina Rodriguez Arabie Saoudite, Yama Koety, Tojo Allemagne, tonga soa ihany koa Soameva France, Andrina Suzelle Suisse, Tsiramboramela France. Alléluia.
Pavlitina France. Alléluia. Aingonirina Andrena Soa France dia ny anamaiso Italia. Izy izao nahame manambojo tena mila mihitsy izy Erika. Za koa mila Erika, ilaiko koa izy teo. Alléluia. Ary ty zany de Madagasikara France, asan'ny apôstôly Madagasikara. Tainy Jesosy tsika rehetra tonga soa, tainy tompo daholo. Zay ny tsodrano ioniritsika. Ity hery ity dia hijeroko avolombelona aminareo sady mba teneko mampina fa tsy nyteneko azy zao tsy mahita izy satria ny tena marina dia mampina no manao ny matetika ny ankabetsahan'ny fotoana no manao préparation ny ity fitaovany ity amin'ny hariva. Za kosa mbola somary miandraikitra zavatra hafa ny fanomanana ny amin'ny toroteny sy sisa. Dia ity ity ny anoko teny an-dalana nkeo teny ampiasana teny. Dia hoy zay dia noteko ato anaty efa misy finoteko azy zay ity hery ity ho any ataoko raha hariva. Dia adiniko nanavatra azy mba lera ohatr' izao atao aika io nefa nisokafany tato. Alléluia. Dia faly be manao ity hery ity mahoatra an'ireo hery ity koa. Mety mbola mifandray amin'ny toroteny teo ihany izy ity. Raha mandalo adi-panahy ianao dia tady dio le Isaia 54:14-17 teo ilay tsodrano ndraisitsika dia manana fonina dia tahin'ny tompontsika rehetrarehetra. Totapitavina be antsika ity fa inona ny fahasoavan'Andriamanitra azonao hitsorana vavolombelona? Inona no azonao hitsorana vavolombelona? Ny hitsorana vavolombelona zavatra roa. Ny voalohany dia tapitra tamin'ny sabata teo seminaire in-telome taona izay nataontsika voninahitra ny ho an'Andriamanitra. Tena faly aho. Totoza soamantsara ny seminaire ny Hébreu 5:24 dia ny amin'ny 10 seminaire ny 10 nataontsika tanatin'ny 10 andro. Dia ny sabata tamin'ny heriny dia ny seminaire ny teny arina mitsimoka. Dia tamin'ny sabata lasa teo dia seminaire ny mana. Avy any aminareo no mety ahafantaranao hoe nanahoana ny fandraisanareo seminaire. Nakasika anareo ve ny ainanareo ve nisy impact tamin'ny fiainanareo na ara-pananareo ve seminaire? Fa voninahitra n'Andriamanitra fa tamin'ity herinandro ity olona eo amin'ny anankitelo eo zao efa nijoro vavolombelona tamiko na 4 ary fa tonga ny mana. Alléluia. Tonga ny mana tamin'ity herinandro taoriny seminaire vao talata tsika androany dia faly satria mba mantanteraka ny tenin'Andriamanitra dia porofon'Andriamanitra amintsika eto fa tsy mandeha araka ny nofo tsika fa mandeha araka ny fanahy reny zavatra rehetrarehetra ireny tsy mba zavatra hoe taitaitra ny saina fa ao anatin'ny famangin'Andriamanitra daholo ireny. Dia voninahitra n'Andriamanitra fa dia faly ny vita soamantsara ny seminaire antsika dia faly koa raha mba nisy nandray tao ambadika izany ho an'Andriamanitra ireny ny voninahitra dia ho azoko ny fisandratana. Ny fotoanantsika manaraka dia amin'ny volana Desambra to dia meko eto mahafinaritra mantsy ny mametraka zavatra ohatr'izay dia iny atao tanjona. Alléluia. Tsika moa isan-taona dia manatanteraka alim-bavaka fisaorana sy fankasitrahana. Alléluia. Ka amin'ity taona ity tsika dia anatotosana izany amin'ny zoma 5 Desambra. Ny amin'ny zoma 5 Desambra zany no anatanterantsika amin'izay ilay misy zavatra atao zany amin'izay ilay zany misy fotoan-dehibe manaraka ankoatran'ny seminaire. Alléluia. Dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra ho azy amin'ny rehetrarehetra zany ny tsoka velona fandroany dia zao ohatran'ny superman na ry havana androany. Androany zany ry havana misy rendez-vous zay tokony nalehako. Omaly rendez-vous iny tokony nalehako. Dia tokony hoe omaly no misy toerana tokony alehako aty amin'ny 30 kilometra miala ny tranonay amin'ny 10 ora sasany izany efa mirava eo amin'ny 5 latsaka fefany. Dia misy travaux be aty amin'ny tanàna misy anay. Tratra bloqué ny embouteillage eo amin'ilay tanàna zany dia niantso aleo ilay tsy tratrako ilay fotoana.
satria manana rendez-vous aminazy zany hitondra tomobile atao contrôle technique ka miprograme maly de tomobile roa ndray hoentina atao contrôle technique rendez-vous voalohany amin'ny 5 sasany rendez-vous faharoa amin'ny 9 de efa vita programme fa iaraka izay mivady zany samy mitondra tomobile ray avy de tonga de mandeha makany zany efa maly efa midimy sy fefany mbola tsy tafiala mbola boky anatomboteazy de antso azy miala tsino fa emotra mba aloha emotra hoe rendez-vous fa de somary ohatrany tsy de faly izy satria efa niomana izy zany hoe andray anahy de tonga tany androany marina de mba niala tsiny taminy zany satria fahalalam-pompo zay verina miala tsiny taminy de efa tam'telefôna de tena miala tsiny satria nazavaiko ny andro de iano izy tsy maniny zany de afaka tonga avy eo arariva tonga avy izy fa ny anankiray ihany aloha nentina tsy vita arariva ny anankiroa ena tsy manino de nefa ny olana revana mbola ohatrany omaly ihany le zavatra antranga zany bloqué anatin'le embouteillage indray tsy maintsy lalana lalova koa rehefa mody andeha hakan'le tomobile rehefa avy miasa zany efa tsy afaka hiantso azy tsony hoe tena tsy afaka indray na tara indray na satria za de mila kojakoja ny fiarahamonina miaraka amin'ny kolokolo fiarahamonina amin'olona fa tena androany le havana tena tao anatin'izany rehetra zany mikorompaka satria misy bokin'ny zanako vavy zay koa boky anaovan'ny fanadinana rapito tsy maintsy hita androany tady an'io boky io koa sarotra satria mpianatra rehetra mividy an'io boky io azakazaka zany ry havana fa ao anatin'izany tena mivavaka Jesosy tena mba tahio programme tahio le rendez-vous androany Jesosy tena de eritreretinareo zany hoe compte hatramin'ny minitra sy ny segondra za mba hanatrazanako ny fotoana amin'ny 5 minitra sasany tena hoe minitra sy segondra tena kote tsy manarina segondra ray ary tena hoe mety misy embouteillage lasa ianao mijerina lana tamokaiza amin'ny mandeha de tena miezaka zany ianao mandeha tena hoe soraka an'Andriamanitra mandeha mafimafy ihany fa tsy tratran'ny reny radar mobile reny fa raha tsy zany de ngamba de tena lozany azo ao anatin'ny fahamaikana voninahitra ny vana vitako daholo ny zavatra rehetra tokony nataoko vita ny asa vita ny zavatra rehetra azo ny boky ny zanako rehetrarehetra 17h28 pile tonga eo amin'le olona halleloia vita tsara Jesosy hitanao ohatra hoe tena matsapa zany hoe misy tanana manaingana ohatra zao zany mandeha mamonjy ny rendez-vous io tena hoe tsy haiko ny filazana azy fa za manokana ry avina tena tiako hijona vavolombelo zany satria hitako hoe raha tsy nomba Andriamanitra de mbola tara indray andro any ary de mety ratsiratsy ny fifandraisana amin'le olona satria raha indrometona zany ianao no mbola te rendez-vous an'olona ary fantatra tsara mihitsy hoe zako izy tokony tena marina zany olo zany tokony mirava amin'ny 5 sasany fa zako zany na manana zay condition spéciale zay aminazy mba manana toy moa zany mba manana tombontsoa manokana zany mbola amin'ny 5 sasany indray de zany andrasany ao zany zany hoe tsy mbola idiny ny mpiasana fa za sisa ny andrasany karaha zany ianao mbola te an'le fotoana de hita hoe mety tsy rariny ihany fa de tena nalovanareo tratra ho aly izy tratra le 17h28 ihany tonga nefa zany efa eritreritra ny amin'ny 40 any vao tonga eo amin'ny 12 minutes zany tena hoe fahasoavan'Andriamanitra tena izy vavombelo tsy haiko nareo inona ny azonareo lazaina mandolo eny iritsika de anjary mandreny mijoro vavombelo de vakiko amin'ny 9 na 7 ihany ny vakiko rehefa mba tsy lasa be fotoantsika de avy eo hiditra raha-babitsika nambinina hitondra tenin'Andriamanitra tahiny Jesosy ary tsika rehetrarehetra tonga soa izy moa zany misy olona vaovao dao arabentsika aloha ny olona vaovao ary halleloia mialohan'ny rehetrarehetra Eliana Mernena Suzelle lefa narapeko teo daholo Anjasika Patiti France Kodanela Belgique Rantanina Malisandrina Madagasikara Sondola Koety Mampionina efa noteneniko teo de Rantanina efa noteneniko tonga soa Marina Tiana Canada de Lirira Farala indry tahiny Jesosy Lirira Farala sady mampahiranareo mampahiranareo amin'ny asan'Andriamanitra ny tolona ho an'ny firenena teneniko ampabemasy eto mihitsy fa izy moa tsy mahafantatra ny Lirira Farala Lirira Farala de sady mpandolo-tsaina an-tanàn'Antananarivo mitarika ny tolona Madagasikara namantsika be satria de nirany zareo ihany koa de mpandeha eto ary anaova challenge eto nirany
tanety fo Jesus dia tonga soanareo menakavy dia mirary soanareo hatrany mampahiranareo foana amin'izay rehetra atao no Elifantou France dia tahiny Jesosy Lovely-Tina France efa noteneniko teo lasaritsika ady-panahy amparizana antsika rehetra tirity be nofinaritra
Halleluia. Sotran'Andriamanitra mankasitraka indrindra atsika rehetrarehetra. Misy surprise kely ataoko amintsika eto androany. Azo surprise an'ny mpanaraka atsika ihany koa. Halleluia. Misy hira izay mbola tsy hainareo fa nefa dia asehoko anareo amin'ity androany ity. Mamitatra kely tsika androany raha mety aminareo. Halleluia. Dia misy hira alefa ity mety mbola somary tsy vonona tsara ny cadrage somary mety tsy de lasonge fa mety tokony hety ihany le zavatra eritreretina satria moa tsika dia manam-bahiny ary namantsika ny vahiny eto mba mampahiresintsika ihany koa zareo tsy mbola ngerevana ny zavatra atrehan'ireo namantsika izy mianakavy kely izay miatrika ny zavatra mafimafy any Madagasikara aloha. Tsy misy afa-tsy zareo irery sisa no mba azonareo an-tsaina ve zany? Izy moa zany teneko zany raha mbola ao ranam-pahavirizika faralahy dia eto ny tenako tena mampahery anao amin'ny anaran'i Jesosy. Mampahery anareo rehetrarehetra izay tompony andraikitry ny tolona Madagasikara ao fandrodanana an'ity didijadona sy mpitondra tsy dia tena mahay manao ny asany reto mitaky ny rariny ho an'ny taranakitsika rehetrarehetra dia mampahery anareo zay. Ary atao mba atolotra anareo ity hery ity. Misy hira anankiray ity ararotina ny maha eo andry zareo. Hiran-jareo vaovao be mihitsy. Hiran-jareo vaovao be mihitsy izay azo lazaina hoe mbola tsy nivoaka fa eto amin'ity angamba ity nivoaka voalohany. Afaka miconfirmer an'izay amin'ny commentaire ve ranabavy Liza Faralara mbola ao. Fa alefantsika ity hira ity hisorena anareo nanome ny lira mahafinaritra be. Dia mahafinaritra tsika rehetra. Andro ianao indrindra tsika mamazantsika vao mamaky hevitry olombelona raha mety aminareo.
Madagascar feno zava-tsosiale indromano alike aivitra makazarentsy avalona makazarentsy tsara avamn'andriamanitra reo asarobito poaleranso falisandalamo Atokona munte futsunamiso Ifirene borigana nulosami tata Abichakire serera gasires Ameluna lefana dinani Itura nafsha isatufirene Ifabaka usichingi jametu falene Ifano pus Amuti jalera Afrika nusa Malainu mafiti fulani nai Maitati tani nai Madagascar finza watusale Ijomani lenti jere Ayicha makazarensi Avaruna makazarensi Zala Avamna jiman shanere makimutan Safira mulamena Malainu mafiti fulani nai Maitati tani nai Madagascar finza watusale Ijomani walikere Ayicha makazarensi Avaruna makazarensi Zala Avamna jiman share wasarubi Poderos palisandalando Kusana chatku Filini nanakira Malakano zilupa wajima Kusana chatku Filini nanakira Malakano zilupa wajima Alléluia. Tena tsara le hira. Anaso aloha ohatrany tsy narevaka hatramin'ny farany kosa izy fa aloha hiakatra ny soratra. Eny contact-ny zareo ho any izay mila. Alléluia. Misaotra anareo nandefa ny hira. Misaotra anareo nanome ny hira taty aminay taty. Andriamanitra manankirepasoavina anie maro fitenareo ary omba anareo hatrany foana amin'izao didy masina izay ataonareo izao ry izy mivady. Ampitao amin'ny groupe rehetrarehetra, ampikambana amin'ny groupe rehetrarehetra ao amin'ny Talent for Jesus avy aty aminay Aki Radio ampikambana ato anatin'ny groupe izay maharesy mirary soa anareo amin'ny asan'Andriamanitra izay ataony asa fitoriana dia mirary soa koa amin'ny asa fitolomana tsy mazavatra kely akory fa dia tena hoe hitsinjovana ny taranakitsika mihitsy dia mampiray anareo menakavy. Alléluia. Tompo tsara be ny hira. Tena fanomezam-pahasoavana be raha la Gerson tsara be mihitsy ny hira sady hitanareo angamba fa dia tena hoe voakasika daholo ny fonainy ianao an'ilay hira dia tsika mbavaka fa dia mino fa dia ho vita mampionina ao arindrinao ny clip tahaka nanaovana ny tanimanga ny njakapity sy ny ireo izay efa mba natao hatramin'izay dia malefa aminareo ihany rehefa tonga soma tsara zay dia mirary soa dia marety hatramin'ny farany fa mbola hifampahirentsika androany raha mbola manam-potoana raha mbola tsy reraka nareo zay mivavaka ao anareo foana Jehovah Andriamanitra mahita fa zay tena mivavaka ao anareo satria fantatra ny zavatra izay iainanareo any Madagasikara any. Iny tompo mahereza hamaky fijonao vavolombelona avy hatrany amin'izay asika dia hitramy toriteny tany ambonimbony tany efa nisy nanoratra fa lasa nidina nany ambany be niakatra ny ambony be Sorry. Tena nanomboka
Tombontsika eo amin'ny Suzelle ny fitondràna volombelona androany hoy Suzelle hoe direct Jesosy malala fa tanteraka tamiko nitsodrany seminera ny mana fa tena nahazo fitahiana be izy teo asa izy teo asa ny ambony be any asa ny ambony be tamiko teo izy dia tsy hita hoy Suzelle direct Jesosy malala fa tanteraka tamiko nitsodrany seminera ny mana fa tena nahazo fitahiana be tsy takatry ny saina izay mianakavy tamin'ny herinandro ity ara-bola voalohany ary tena vola misimisy ihany ilay izy aleloia faharoa tena azo hoe toro tsara be tamin'ny fanadinana voalohany natao haleloia ny fahatelo dia mbola izy valivavaka be koa tonga io arivo io aleloia tsara ianao Jesosy fa tena atao anatin'ny andro omaly sy androany dia nitosatosaka ny fitahiana aleloia mankasitraka indrindra pasitera tena nandray tokoa tao anatin'ny seminera aleloia Jesosy maly fitehanareo mianakavy hatrany aleloia amen tsara kosa zany tsara Jesosy isaorana azy ny zavatra rehetra hoy tojo hoe ny tontolo androko androany sandray ny commentaire Jesosy malala ny tontolo androko androany hoy tojo dia isaorako Jesosy fa nafitratra be tontolo maraina moa ny hariva dia isaorana Jesosy fa na debe zany asa vita somatsara daholo aleloia tsara Jesosy ny ary ny ankonako rehetra sady misakafo zaza ho anay tsara Jesosy aleloia hoy ko Daniela dia aleloia mbola misaotra Andriamanitra mbola nomeny tombonandro fahavelomana sy fitahiana ary fahasalamana feno hatrany fa tsara ny tompo dia voninahitra ho azy irery ihany aleloia amen aleloia tsara Jesosy isaon'Andriamanitra nandamany tontolo androko ka nahavita ny zavatra rehetra nataoko hoy marina tiana amen aleloia hoy manambotso ny androany dia misaotra ny tompo fa saika ny varina androany avy niasa dia hoe dikay ny pneu avant mila misolo mizolo le kangourou fa ny dépasse dia vaky ny pneu avant droit à droite zany ana ny tairako ny antso an Jesosy ohatra misy mitondra ilay tômôbila sady tsy nanao zigzag moa fa dia tafajanona tsara aleloia arabaina ianao ratsy zany pneu avant droit vaky any am-pandehanana zany ary mandeha mafy zany misongo zany fa dia zany ny atao fitahian'Andriamanitra tsara Jesosy vakiko faraparana satria manjary lava be ohatra vakitsika daholo hoy soa hoe dia Jesosy malava vita somatsara ny journée nahazo fahasalamana hatrany mbola tongeto tsika mianakavy tsara ianao Jesosy aleloia amen na farany dia farany hoy ihama hoe aleloia voninahitra n'Andriamanitra fa mbola nahatratra zao fotoana zao ary tena jerenay Jesosy fa rotoroto be koa ny asako tatoato mahandro sakafo ny patron ny an'ny ankizy sy ny mpiasa sy ny sofera samby hafa ary tena tandremana tsy fangaro misotro be fangaroana azy satria ny sasany akoho ny sasany hena ny sasany crevette vao fangaro dia hain patron lera nefa mitovy tsy maintsy ampiasaina daholo ny fatana fa aleloia vita ara-dalàna tsy be sira dia tsy mafy ny hena tsara be ozy patron aleloia voninahitra n'Andriamanitra zany nitsorona vavolombelona satria zava-dehibe tokoa zay ny asa zay nitsorona vavolombelona misaotra n'Andriamanitra tahiny tompontsika rehetrarehetra misaotra nareo nitsorona vavolombelona miaratsiny amin'izay tsy voafafa tsy voavako satria efa somary lasalasa kely ihany ny fotoanantsika koa andao ary sika hiditra avy hatrany amin'ny tenin'Andriamanitra misaotra nareo na amin'ny voninahitra n'Andriamanitra dia Jesosy any amaly fitianareo tsirairay avy mbola anana anjaranao indray rapitso raha tsy tafajoro ianao androany dia mbola anjaranao indray rapitso ary tena ny amin'ireo mipoapoaka mihitsy ny anjaranao tahiny tompo ary tsika rehetrarehetra aleloia ndao ary hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra ary tsika ndao ampandrosika ary nambinay tola tenin'Andriamanitra dia rehefa avy eo verenety ny tenako mamelapilatra ny toloteny tahiny tompo nambinay anao fitenenana dia mbola faly manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra tsirairay avy tahiny Jesosy pasitera sy ny ankonany dia tahiny Jesosy ihany koa tsika mianakavy miteny soratra masina izay ho vakitsika amin'izao alina izao dia amin'ny jaunina 14
andiny voalohany ka hatramin'ny fahafito. Ny soramaso dia mivaky manao toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ny nampiononan'i Jesosy ny fon'ny mpianatra sy ny lazany amin'ny fanahy masina. Haleloia. Aza malahelo ny fonareo minoana Andriamanitra ary minoa ahy koa ao an-trano raiko misy fitoerana maro, raha tsy izany dia efa nilaza taminareo aho fa andeha hanamboatra fitoerana ho anareo aho, ary raha andeha hanamboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray ka handray anareo ho any amiko, ka izay hitoerako no hitoeranareo koa, ary fantatrareo koa ny lalana ho any amin'izay alehako. Hoy Tomasy tamin'ny Tompoko, tsy fantatray izay alehanao, ka ataonay ahoana no ahafantatra ny lalana? Hoy Jesosy taminy, izao ny lalana sy fahamarinana sy fiainana. Tsy misy olona makany amin'ny iray afa-tsy amin'ny alalako. Raha mahafantatra ahy ianareo dia ho nahafantatra ny iraiko koa, ary hatramin'izao dia mahafantatra azy ianareo sady efa nahita azy. Aleluia. Amen. Ny nampiononan'i Jesosy ny mpianany. Eto Jesosy dia nampionona ny mpianany dia melona dia efa niteniny mba ho teny fampiononana ho an'ny mpianany alohan'ny ialany eto ambonin'ny tany, ary mba hananany mpianatra fanantenana na dia tsy eo ary Jesosy, ary mba hatokisan'ny mpianatra ihany koa fa Jesosy dia nandeha hanamboatra fitoerana ho an'ny mpianatra. Iza moa ny mpianatra? Ny mpianatra dia amin'izao vaninandro iainantsika izao dia isika kristiana natao hoe mpianatra amin'izao fotoana izao. Isika kristiana ihany koa izany dia ampionon'i Jesosy amin'ity Jaona 14 ity. Ny fahafatesana dia tena mafy indrindra amin'ny maha olombelona, izany hoe fisarahana amanainy izany. Tena mafy indrindra izany. Fa io Jesosy dia mampanantena hoe na dia hiala eo aminareo aza dia mbola ho avy mbola hiverina hakanareo indray, ary izay hitoerako no hitoeranareo koa. Dia efa tena hoe mametraka fanantenana Jesosy, mampanantena hoe zaho mbola hiverina, tazomy izay efa rehetra niarahantsika, izay efa rehetra niainantsika, izay efa rehetra nahafantaranareo momba anahy, fa mbola ho avy manana fanantenana, manana finoana, fa mbola hiverina fanamboatra toerana andraisako anareo dia vita izany toerana izany dia ho avy hakanareo. Ao ambadiky ny fahafatesana dia fiainana ry havana, tsy hoe rehefa maty ny kristianina dia vitatrio ny fiainan'ny kristianina, tsy fa ny fiainan'ny kristianina ao ambadiky ny fahafatesana dia fiainana mandrakizay. Tena hoe fampahirezana be mihitsy ry havana tia nomeny Jesosy ity. Ary na inona zavatra miseho amin'ny fiainantsika kristianina dia tokony hatadidy an'ity Jaona 14 ity tsika, fa tena lehibe loatra ny tenin'Andriamanitra teto hoe aza malahelo ny fonareo minoana Andriamanitra. Jesosy koa dia tena hoe mitaky finoana hoe minoana Andriamanitra foana ianareo, fa aza malahelo, aza variana malahelo, aza variana mitebitebina, miororo, fa aoka hanana finoanan'Andriamanitra mandrakariva. Jesosy dia nanolotra ny tenany ho antsika. Izy mihitsy nanolotra ny tenany mba ho antsika, fa ho fitiavany antsika izany. Ary Jesosy koa dia miteny hoe tsy misy makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Amin'ny alalan'i Jesosy ihany no ahafahantsika makao amin'ny ray. Amin'ny alalan'i Jesosy ihany no ahafahantsika mandova ny fiainana mandrakizay sy ny toerana izay namboarina, izay nampanantenany antsika ry havana. I Tomasy izany dia kristianina. Itsika kristianina amin'izao izany atao hoe Tomasy satria itsika kristianina miroro-saina, indraindray matoky, indraindray tsy matoky, nefa ny ihany koa tena hoe makatoky, izay izany. I Tomasy dia tsy vao indray mandeha izy angamba no tena hoe nanontany an Jesosy tamin'nisy fotoana izy dia miteny hoe rehefa maty Jesosy dia tsy nino izany Tomasy izany hoe nitsanga an Jesosy raha tsy mahita. Ary tia indray Jesosy alohan'ny hafatesany dia niteny izy hoe andeha dia izay hitoerako ny hitoeranareo koa, ary ho fantatrareo ny lalana rehetra izay alehako. Izany hoe tsisy afina amin'ny mpianatra intsony, tsisy afina amin'ny kristianina intsony izany ny lalana izay nandehanan'i Jesosy aorianan'ny fahafatesana amin'ilay fitsanganana ny maty.
dia fantatra daholo hoe tia lalana izay nandehanan Jesosy. Afantatritsika hoe ay ve zany ay ve tena zany mihitsy zany Jesosy zany, ay ve zany tena zany mihitsy zany Andriamanitra zany. Tena hoe ho fantatritsika daholo mombamomba an'Andriamanitra rehetra, momba an Jesosy rehetra. Hoe Tomasy dia hoe tsy mahatoky izy fa tena te hafantatra, ary raha ny sisiny Tomasy ary tena mametrapetraka satria ten'Andriamanitra koa dia milaza fa izy Kristy sandoka anie rehefa lasa Jesosy e. Dia c'est normal be Tomasy raha nanontany hoe ahoana ny ahafantarana tsy fantatray ny lalana alehanao. Za tsy mino an'izany Jesosy zany nitsangana raha tsy mahita, satria tsy te ho voafitaka izy, satria tsy te ino foana izy sao dia Jesosy le sandoka no hitan'ny olona dia nitsangana Jesosy. Sao dia tsy marina akory zany tenin Jesosy zany, fa izy tsy hiverina intsony satria maha-olombelona dia mifahafatesana dia hoe rehefa hoe maty dia tena mafy zany mifahafatesana zany, tena ohatrany hoe tsy hiaona intsony dia maha-olombelona ny Tomasy. Dia Tomasy anisany hoe nieritreritra izy hoe ahoana moa ny inoko amin'izany fa mbola hiverina ianao, sy ahoana ny inoko fa afaka hita lalana alehanao izahay, nefa ianao ara miteny aminay fa ho faty ianao alaina eto aminay. Dia Andriamanitra teto ry havana dia tena hoe nanome toko Jesosy ry havana, tena nanome toko ny mpianany Jesosy teto hoe minoa n'Andriamanitra ianareo, minoa izao ihany no Andriamanitra, nareo tsy tokony hanan'Andriamanitra afa-tsy izaho, fa izao Jesosy izay efa hitanareo niaraka taminareo, izao ihany no Andriamanitra, izao ihany ny Ray, ka minoa ny zavatra rehetra izay voalazako. Tena hoe toky fampanantenana lehibe mihitsy ry havana no nomeny Jesosy antsika kristiana teto mba tena hoe mandra-piveriny Jesosy indrindra amin'izao vaninandro iainantsika izao dia miandra izany fiverenan Jesosy izany tsika dia tsy tokony hanana tepitepitsika satria efa manana assurance tsika ty Jauna 14 ty, efa assurance antsika ty na inona zavatra mety lalovantsika ty amin'ity tany ty dia efa manana fanantenantsika, efa fanantenantsika dia tsy eto ambonin'ny tany ihany ny fiainanantsika kristiana dia tsy mijanona hatreo amin'ny fahafatesana, fa ny fiainantsika kristiana dia tena hoe misy fiainana ambadika, misy fiainana tsara indrindra, fiandohan'ny fiainana tsara indrindra izay nomanin'i Jesosy fa ny ety ambonin'ny tany dia fanamboarantsika ny mandrakizay antsika. Ary ny ety ambonin'ny tany ihany koa dia hitazomantsika ny finoanan'Andriamanitra mandrakariva, satria tsy hoe tonga any an-danitra itsika vao hino an'Andriamanitra ry havana, fa ety ambony tany tsika dia mila mijoro, mila manana finoana, aza mitepitepy ny fonareo, aza mararo ny fonareo, aza malahelo ianareo, na mandalo ady sarotry nareo izanako, na mandalo olana n'inona fisedrana eo aminareo, na hisy fahafatesana eo aminareo kristiana, aza malahelo ny fonareo, aza mitepitepy, fa tsy maintsy mbola eo nareo, tsy maintsy mbola eo namiko nareo, tsy maintsy mbola hifankahitsika rehefa vita ilay fitoerana izay nampanantenako nomaniko anareo dia tsy maintsy ho avy ahaka anareo, ary tsy maintsy mbola ho hitanao iny rahalahinao iny, tsy maintsy mbola ho hitanao iny anabavinao iny, izay niarana azakazaka taminao, izay niarana nompo taminao indray aman-dreninao iny, izay niarana nompo taminao, izay niarana azakazaka, izay niarana nanana fanantenana, izay niarana nino. Fa Andriamanitra dia Jesosy dia efa niseho Andriamanitra dia efa niseho tamin'ny alalan'i Jesosy. Dia izay ry havana ny tena hoe mila matokontsika, mila mitazontsika, mila matadidy foana ny fampanantenana lehibe izay nomen'Andriamanitra antsika ity fa ny fiainantsika dia tsy tapitra teo ry havana, tena hoe tsy tapitra amin'ny fahafatesana, tsy tapitra ny ady sy ny korotana izay lalovantsika ity, fa tsika manana fanantenana ao amin'i Jesosy. Jesosy dia nanolotra ny tenany ho antsika, ary raha tsy nanolotra ny tenany ho antsika Jesosy tsy afaka ndeha nanamboatra ny toerana ho antsika, tsy afaka ndeha ahita ny lalana izay nandehanantsika raha tsy nanolotra Jesosy. Fa raha ohatra ka nijanona teto ambonin'ny tany Jesosy dia tsy manana an'izany atao hoe fiainana mandrakizay izany, tsika tsy manana an'izany tena hoe fiainana tsy manana fahataperana izany tsika ry havana, tsy nisy voavonjy tamintsika,
fa dia misaotra an'i Jesosy mandrakarivotsika ny amin'ny fanoratena izay nataony, ny amin'ny fampanantenana, ny amin'ny tijorona 14 ity dia tena hoe fampanantenana na ho faty na ho velona dia manana fanantenana fa Jesosy tsy maintsy ho avy eny amin'ny raha an-lanitra hitsangana ny maty, ny maso rehetra hitan'i Jesosy. Izay ny fampanantenantsika, tsy maintsy ho ao amin'ilay toerana izay namboarin'i Jesosy ho antsika. Ny toerantsika aty ambony tany dia tsy io ny toerana izay nomanin'Andriamanitra antsika ry havana, tsy io trano izay na io villa izay namboarintsika io tsy ho tsika no hitoetra mandrakizay, fa fandalovana ny aty ambonin'ny tany, fa ny fiainana maritra mandrakizay dia ny toerana izay namboarin'i Jesosy. Dia mirary soa antsika ry havana dia izay indray ny teny soratra masina dia voninahitra ho an'i Jesosy. Aleloia, amen. Tainy Jesosy tsika rehetra. Aleloia. Misaotra indrindra anao ranambavy Nambina tanatin'izay ten'Andriamanitra mahafinaritra, mampahelo be ilay izy. Misaotra indrindra fa mino fa misy antefan'izany tanteraka mivantana mihitsy eto amin'ity androany ity. Tsara be ny toriteny dia mahireza foana dia Jesosy amaly fitenao dia mitombotra sy fahasoavana hatrany hatrany foana dia mahireza foana amin'ny asan'ny Tompo. Aleloia. Aleloia. Jaona 12 andininy fa voalohany ka hatramin'ny fahaefatra no netiny tamin'ity androany ity. Misaotra indray koa mampahery azy fa mampahery foana ny fankasitrahana izay avy aminareo. Ny soramamy dia nampinoana Jesosy ny fon'ny mpianany sy ny ilazany amin'ny fanahy masina. Aleloia. Mila ampinoana tokoa mpianatra satria nahoana? Satria andeha Jesosy. Dia ampinoana satria tsy maintsy malahelo kosa aloha amin'izany. Hoy Jesosy, aza malahelo ny fonareo. Minoana Andriamanitra fotsiny dia minoana ahy. Aleloia. Ao an-tranony raiko misy fitoerana maro. Raha tsy izany dia efa nilaza taminareo fa andeha hamboatra fitoerana ho anareo ary raha andeha hamboatra fitoerana ho anareo dia ho avy indray ka handray anareo ho ny amiko ka izay toerako no hitoeranareo koa ary fantatrareo koa lalana ho any amin'izay alehako. Aleloia. Amen. Ny atonga mpianatra tsy alahelo eto dia ny fieritreretana fa vetivety ihany ka io ary vetivety ihany dia efa kahita amin'i Jesosy. Ilay izy ilay anjely anankiroa rehefa amin'ny asan'ny apôstôly efa kitsikikely amin'ny asan'ny apôstôly 1 nampatsivo ny anjely io tenin'i Jesosy amin'ny asan'ny apôstôly 1:9 rehefa niakatra Jesosy hoy ny ten'Andriamanitra hoe amin'ny asan'ny apôstôly 1:9 ary rehefa laza izany Jesosy dia nakarina izy ary raha mbola nijery izy ireo ary nisy rahona nitondra azy ka tsy hitany maso intsony ary raha mbola nandinika ny lanitra tamin'ny nandehanan'i Jesosy izy ireo indreo nisy roalahy teo anilany akanjo fotsy ary nanao hoe ry lehilahy Galiliana nahoana no mijanona eto mijery ny lanitra ianareo? Iny Jesosy izay nampakarina niala taminareo ho any an-danitra iny dia mbola ho avy tahaka ny nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra. Inona moa ny dikan'izany? Ny dikan'izany dia izao, variana be izany ny mpianatra. Ao anatin'ny mpianatra ilay variana be io be dia be zavatra mitambolombolona anatin'izay. Tena lasa Jesosy dia tsy hitantsika intsony dia ahoana ny toyany? Tsika rehetra angamba samy manontany an'izany foana isaky misy zavatra hoe anahoana ny toyany? Dia teo variana. Jesosy efa niteny Jaona 12 Jesosy efa niteny hoe mbola hiverina fa ny andeha ho any dia Aleluia. Tena hoe
nytaitaina zany mpianatra nanahoana anahoana no toyany Jesosy efa nampilaza tary aloha hoy Jesosy mbola ho avy aho mbola ho avy aho aza malahelo ny fonareo fa minoa an'Andriamanitra dia minoa akoho zany hoe minoa fa zay teneniko dia tsy maintsy tanteraka minoa fa raha miteny aho fa mbola hiverina dia tena mbola hiverina hoy Jesosy any amin'ny Jaona 14 eo ambanimbany eo ihany 9:20 tsy hamela anareo ho kamboty aho mankaty aminareo aho ny kamboty dia tena kamboty zany kamboty zany dia azo lazaina hoe tsisy pia ny kamboty mety velona ihany fa tsisy pia tsy misy hitarainana ny kamboty zany dia zay omen'ny olona azy eo fiantrana zany no iainany androany nahita zavatra kely nakasika kely ny foko izay ny fampitatana zany tsy haiko tena mba nahita ny vidéo nalazalaza be androany iny misy ray mpianakaviana zany dia mifampitatana amin'ny zanany anankitelo dia le reniny amin'izay no miteny ilay hoe izay rehetra mbola kely izy dia efa mividanany ny kiraro vaovao dia manaova pahanankiray mandroso dia manao pahanankiray mandroso le zaza anankitelo dia le dada mijanona satria dadany zany tsisy moa zany tsisy vidy kiraro tambola kely dia nitendry ray ramatoa izay teo amin'ny fahavalo taonina izy dia nahazo bisikileta manaova pahanankiray mandroso dia nanao pahanankiray indray fandroa indray le zanany anankitelo dia le dada mbola tsy nihetsika foana dika zany tsy nahazo bisikileta le dada tamin'ny valo taona fa ireo zanany ireo nataony nahazo bisikileta dia tendray manaova paharay mandroso izay mahatsapa fa manana dady izy mikarakara azy mitondra zavatra ao anazy isaky ny avy azy dia nanao paharay mandroso indray le zanany anankitelo fa le dada mbola tsy nanao any satria le dadany zany tsy nanao an'izany tamin'izy mbola kely fizy manao an'ireny amin'ny zanany dia avy eo amin'izay dia ozy amin'izay le reniny manaova pahanankiray mandroso izay tany amin'ny 17 taona vao nahazo kiraro vaovao manao pahanankiray amin'izay le dadany ny emotra tao le amin'izay le zanany namiana an'le dadany 17 taona zany le dadany vao mba nisy nividy kiraro vaovao satria le dadany kamboty ray hatramin'izay kamboty tsisy ray hitanareo zany ny kamboty zany zay eo dia tsy maintsy efiana zay misy eo ny kamboty zany tsy afaka hoe za tsy tiany io ka anona ny tiako fa raha misy manome dia hifaliana zany ny kamboty fa Jesosy ry havana na dia tsy teo azy na dia niakatra aza Jesosy dia tena nampanantena mpianatra fa tsy hamela azy ho kamboty inona moa no nahorin'ny mpianatra raha tsy teo Jesosy fa nahoana kay ndry marina le teniny mampionona misy tantara mampirevy anazy rehefa mitantarany mampionona fa aloha tsy tantaraiko le izy manao pahanankiray raha hoe niadana foana izy tena tonga dia zay mety dia nataony dadany dia manao pahanankiray nareo mandroso fa le dadany tsy manao paha mihitsy fa na tsy teo tokoa Jesosy ry havana tsy nahatsiaro kamboty ny mpianatra tsy namela an'ireo kamboty Jesosy raha ohatra mpanao mofo ny dadanao mpanao gâteau rehefa tsy intsony ny dadanao tsy mihinana gâteau zany intsony ianao dia tsapanao hoe kamboty ianao raha sofera ny dadanao
rehefa kamboty ianao tsy otsony ny dadanao dia tsy mitaingina tomobila ntsony ianao satria tsy otsony ny dadanao sofera. Jesosy mpanao fahagagana. Rehefa lasa Jesosy nanangana maty amin'izay Petera. Natoritory fony ny olona na ny voatsindronam-pony ny olona nitoriany Petera sy Jaona tenin'Andriamanitra teo amin'ny vavahadiny tsara endrika, voatsindrona tampony ny olona. Nefa Jesosy tsy teo, nefa nitory teny Jesosy manindrona-po. Fa tena marina fa tsy namelan'ireo kamboty Jesosy. Ny vatany tsy teo fa ny fanahiny janona teo. Zany no mahatonga antsika ry havana malala. Zany no mahatonga antsika tsy kivy. Ary za miteny anao androany, ninona zavatra trehanao, ninona zavatra lalovanao, ataovy ao an-tsainao androany, tsy miala ao anatin'ny fonao sy ny sainao, aza vela miozongozona ny fonanao, fa tsy rery ianao, tsy kamboty ianao. Ary zao tena zava-mahafinaritra, le tsy kamboty teo ihany, le tsy kamboty teo ihany, fa lenao sady tsy kamboty eo, misy zavatra tena ianao kay ao. Zany ianao sady tsy kamboty eto tany fa any an-danitra any misy zavatra amboarina. Halleloia. Amen. Misy zavatra amboarina any ke hoy Jesosy. Aza malahelo ny fonareo minoa an'Andriamanitra dia minoa ahy koa. Ao an-tranony ray kozy misy fitoerana maro. Inona moa no tiana lazaina amin'izany? Ety ny tenenana amin'ny mpianatra hoe mandehana ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Tsy nareo irery ny miakatra any, fa omby ny olona rehetra zay entinareo ao an-danitra ao zany ry havana, na tsika rehetra rehetra reto miampy-tarana antsika faramandimby hiakatra any. Misy fitoerana maro, be dia be ny fitoeranao, omby antsika rehetra rehetra ao. Ary zao Jesosy andeha amboatra fitoerana ho an'ireo olona be dia be reo, na zaka fanahin'olona zato tsika na arivo na ray alina na ray tapitrisa. Amboatra an'izany Jesosy fa tsy mipetrapetraka. Hebreo 1:10 ngevaka itsika. Hebreo 1:10 andiny 20. Mahafinaritra ty teny ty. Hebreo 1:10 andiny 20. Fa nanantena azo tanàna misy fanorenana izy, Andriamanitra ny tompo marika mpanao an'izany. Halleluia. Amen. Ndreka vakitsika aloha amin'ny Hebreo 13 ambadika kely fotsiny. Hebreo 13 ambadika kely eo andiny 20. Fa ety isika tsy manana tany maharitra fa mitady ny ho avy. Zany hoe ireo mpianatra ireo zany. Halleluia. Isika eto zany tsy manana tanana maharitra zany tsika, fa tsika maninona sady tsy kamboty tsika mandeha eto hombany tanàn'Andriamanitra tsika, fa tsika mitady an'le ho avy tsika. Ary io avy io io le tsy azo zongozonina, satria nahoana Hebreo 1:10 andiny 20 io ilay nataon'Andriamanitra mifanorenana an'Andriamanitra. Izy ny tompo marika nanao zany, zany hoe zany zavatra ataon'Andriamanitra zany solida be zany. Jesosy ngefa nampitandrina antsika zany. Korintianina 2 aloha ngefa kitsika. Korintianina 2:5 andiny 1. Fa fantatsika fa raharavana ny trano lay antsika etỳ tany dia manana izay voarafitra Andriamanitra isika, dia trano tsy natao tanana izay maharitra mandrakizay any an-danitra. Ary miseto anatin'ity isika ka manirindrina hitafin'ny tranontsika izay avy any an-danitra koa, fa hita mitafo isika fa tsy mba mitanjaka. Halleluia.
misetoka atsika ravana eto amin'ity tany na trano vilatakiny ahoana ipetrahanao tadidio fa mbola miseto ianao eto tany eto fa ny trano amboarinao atsika ilay narafitr'Andriamanitra tsisy alahelo tsisy fisetonana tsisy ranomaso zany ny tokony tsy akivy atsika ary tsika zany nalany andro manao asan'Andriamanitra fa tsy mahatsangana tranolay eto amin'ity tany ity tsy mbola problème koa zany satria ny tranolay eto amin'ity tany ity de tsy aharitra fa ravaina ary na de ravaina azy de tsy ampalelo atsika zany fa tsika manana zay fa voarafitr'Andriamanitra ao an-danitrao plan an'Andriamanitra voarafitr'Andriamanitra solide nge zany le avany mafy nge zany le avany mahaveri-panantenany zany mahaveri-panantenany zany i Paoly de zanak'olona manan-karena i Paoly de taranak'olona manan-karena ary raha ohatry ny hoe fiainantsika ty andafy aty de i Paoly io zany double nationalité izy io manana nationalité anankiroa izy sady romanina izy ny jiosy ary raha ny tena marina de olona tena tsy tokony ny anan-java-mahory sy tena tokony matatay manan-karena fa i Paoly tsy nanany Paoly teto amin'izao tontolo zao tena trano ray azy za tsy miteny hoe raha tsy manana trano maromaro ndraiky izy eto amintsika eto misy voaingana ary vao navita trano eto amin'ny groupe zay marezy eto reo ankizy anay Koweït reo de saika efa navita trano daholo reo ho an'i Jesosy ny voninahitra zany de vokatry ny fivavahana be de be tamin'ireo ny asa ray taona sy tapany tsy nomeny patron karama taloha ny asa mandefa volana Madagasikara lany olona fanjondrana paverta vavombelona teto zany fa very vola ohatriny ny asa fotsiny lany olona ny vola fa Jesosy mahay manonotra ny taona lany ny valana de fa navita trano ndray zao Roberta navita trano ny ankizy alleloia tsy ratsy ny manao trano fa ny manao trano tsy manao asan'Andriamanitra tena maty antoka fa sady manao asan'Andriamanitra ianao manana trano tsy olona zany fa raha tsy manana trano koa ianao tadidio fa ny anoharan'Andriamanitra n'io trano io na mijoalajoala taka ny Hilton azy de trano lay ny anarany io de tsy tokony akivy atsika zany tadidio fa any an-danitra misy trano naorin'Andriamanitra volazany ten'Andriamanitra ny apokalypsy toko 7:20 fa raha maresy izay maresy de ataoko andro eo amin'ny tepolo Jehovah Andriamanitra alleloia zany ianao zany tsika reto zany raha maharitra raha maharesy tsy vitany manana trano fa tsika mihitsy ny trano tsika mihitsy no mitazona ny trano andro eo amin'ny tepoly alleloia amena ka za zany te ampirentsika androany maro ny problème nalovantsika eto amin'ity tany ity za zao maly teneniko andreo somary nisy olana kely zay ny tranga tao amin'ny fiainako fa ny olana zany de taka ny rano mandalo eo amin'ny fiainan'ny olona zany de misy fotoana mandalo ny olana fa mandalo iny ary tsy misy olana tsy mivazana raha mbola ao amin'i Jesosy tsy misy olana tsy mivazana fa ny vahaolana kosa mitoetra le mpamahaolana mitoetra na de tsy eto amintsika azy fa ny an-danitra Jesosy de tadidio fa ny anarany masina de mitondra vahaolana eo amin'ny fiainana atsona io de mamahazavatra atsona ny anarany de mamafatorana atsona ny anarany de manasitrana retina vao tamin'ny atoandro nisy olona netina mavaka olona marary maro moa izy zay ngambany firy zay olona tsy nampahitana sarina Jesosy zany teto hoe tsika tsy manana sariny zany Jesosy zany fa ry sanina tamin'ny anarany satria ny anarany de mahery de sitrana ho azy ny voninahitra tsara Jesosy ka zao ry havana aza marelo ny fotsika ohatra amin'ireo Jesosy misy fitoerana maro raha tsy zany de fa naza taminay fa de amboatra fitoerana reo ary raha ndetra amboatra fitoerana ho anareo de ho avy indray ka handray anareo ho any amiko ka izay toerako mitoeranareo koa tsara nge zany ry havana zay itoeran' Jesosy zany de itoerantsika ianao hoe zao efa mba niditra lapa-panjakana mety ozy ny olona tsy manana endrika sy toetra hidirana am'izany ianao ina ny diplomanao sy ny fiavianao sy ny filazananao niditra ty amin'ny lapa-soa ty ianao fa tsy maninona zany fa ianao raha miandry an' Jesosy amin'izao fononao zao miandry an' Jesosy amin'izao fitiavanao azy zao de ho verina izy rehefa miverina izy
dia arakanao indray dia hipetraka aminao amin'izay izy hipetraka aminy amin'izay ianao dia tsy misaraka intsony ao amin'ile tramina rafitr'Andriamanitra azadina rafitr'Andriamanitra Jehovah mihitsy sa mandrafitra azy mafy orona tsy azozongozonina any ny toerana mendrika antsika any any ny toerana andehanantsika any halleloia raha maharitra hatramin'ny farany isika fa ity isika ho le Hébreu 13:11 teo fa ity isika tsy manana tanàna maharitra fa mitady ny ho avy halleloia zao ravana maro ny zavatra lalovantsika isan'andro matetika dia misy olona mitantara problème dia indrindray misy problème aloha tena mampalahelo tokoa ary za manokana ndrany dia mivavaka manokana ho an'ilay olona izay nandefa message teo hoe tena anatina fahasairanana zany olona zany Jesosy ny vahaolana tena Jesosy ny vahaolana andaotsika hivavaka tena andaotsika hitady an'Andriamanitra tena andaotsika tena hoe ametraka ny fiainantsika amin'ny fatokinana zany fiavian'i Jesosy zany ninona zany lalovana eto dia zao fotsiny aza marelo ny fonao tady teo fa ohatran'indray misy fitoerana maro indreo maro reo anisan'ny anankiray amin'ireo ianao raha mahajoro betsaka ny olona voapoaka ny olana betsaka ny olona lavo ny problème fa ny olona ray mijoro hatramin'ny farany maharitra amin'ny fizaham-toetra isan-karazany zany olo zany efa nanamboarana fitoerana ny ambony any efa nanamboarana fitoerana ny an-danitra miandry antsika zany be ny zavatra ady lalovana betsaka ny zavatra izay tsy maintsy aretana fa raha maharitra hatramin'ny farany ianao dia ho vonjena mandra-piandry an'izany aza malahelo ny fonao tsy irery akory ianao tsy mandeha irery ianao tsy avelan'i Jesosy irery zany ianao ianao nge zanany ianao nge maminy ianao tsy afony zany courage courage fa misy zavatra nefa tena hoe tahaka ny hoe miraviravy tanana isika manoloana ny zava-misy ekeny zany be ny zavatra mandrisy fanantenana eto amin'ity zao tontolo zao ty fa zao ry havana raha hoe nandeha Jesosy dia tsy te halalantsika intsony dia kifitsika fa Jesosy nandeha io sady nametraka ny fanahy masina amin'ny asin'ny apôstôly teo nge ravaketsika dia zao ny tenin' Jesosy asin'ny apôstôly toko voalohany andininy 7 fa io kosa izy tsy anareo ny alalany andro na ny fotoana azy efa nitondrenydray amin'ny fahefany ihany fa azo hery ianareo milatsahan'ny fanamasina aminareo ary ho vavolombeloko any Jerosalema seran'ny Jodisy Samaria ary hatramin'ny farany tany halleloia ny dikan'izany dia zao taorina zay dia nakarina Jesosy io ny teny Jesosy farany tamin'ny mpianatra talohany nampakarana azy ny dikan'izany tena tehiteny mihitsy Jesosy ravana manao hoe zatso eo fa ny fanahy mahery ny fanahy masin'Andriamanitra dia araka aminareo mampialantsika tsirairay avy androany misy fotoantsika mandalo ady misy fotoantsika manoloana olana dia efa tsy hitantsika intsony ahoana ary ny hamahana an'ity olana ity dia tsy hovahantsika tokoa io olana io fa ny ahavahantsika an'io dia ny herin'ny fanahy masin'Andriamanitra izay nisolo-tenan'i Jesosy tsy nisy olana nijanona teo alohan'ny mpianatra zany rehefa niara nandeha tamin'i Jesosy izy ranomasina samboaravarana angina tafidrivotra ny tsahatra ny demonia tsy nakasika azy ireo
aretina tsy aisitranona sitra ny fivadikanina rehefa niaraka tamin'i Jesosy. Etra tsy hita tanaty kibony hazan-drano rehefa teo Jesosy. Tsy nisy zany olana na janona teo anoloan'ny mpianatra. Dia za miteny anao rehefa lasa Jesosy mbola tsy nisy olana ihany koa na janona teo anoloan'ny mpianatra satria maninona tsy Jesosy tsony ny teo fa ny herin'ny fanamasina no teo miaraka taminy. Mamparentsika rehetrarehetra androany aza mareno ny fonareo aza mieritreritra fa kamboty fa Jesosy nampahanantena antsika Jean 14:18 fa tena tsy hamela antsika ho kamboty. Halleluia. Dia tsy ho kamboty ianao fa ombanao Andriamanitra, ombanao Jesosy. Maretsika tsirairay avy tonga amin'ny fizarana fahatsapana tsika. Halleluia. Zao tsika hizara fahatsapana. Nanareo mivady any Madagasikara raha mbola ao lilira faralahy mbola dia afaka miditra koa nareo. Eno nge ahoana ny ataon'ny ankizy hoe fizarana fahatsapana dia afaka mandray anjara koa nareo. Zao nge jereo zao ohatra misy ankizy hiditra zao eto dia hizara fahatsapana dia henonareo zavatra tenenina, inona zavatra mba voarainareo zany tao anatin'ilay toriteny dia lasitsika miditra any anaty fizarana fahatsapana samy milaza izay mba tadidiny teo dia miandra-penina ary tsika izay tsika vao raha ohatra ary raha ohatra ary ka efa ao raha latojo dia andao tetemezika azy fitenenana. Anao fitenenana raha latojo inona ny azonao ambary, inona ny azonao tenenina. Sosinao tsy rehetra dia misorabezaka ny pasitera na amin'ny fitenenana dia makasitraka anareo mianakaka amin'ny toriteny fa nahafinaritra sady nampahery. Zavatra tena nakasika anay aloha ilay hoe efa lasa Jesosy dia namboatra fitoerana ao antsika. Dia ilay hoe tsy nahavelana ho kamboty antsika fa eo koa izy ny mpianatra zao nodidavisa tena hitantaratra be hoe tsy nahavelana kamboty fa teo rehefa tamin'ny teo izy dia tsisy zavatra nijanona, tsisy problema ka nijanona teo amin'ny kely. Fa ny tena mbola nakasika koa rehefa lasa koa Jesosy dia tsy kamboty ny mpianatra fa mbola vita ny mpianatra daholo anangana maty Jesosy ka mbola anangana maty koa peterany sy ny mpianatra dia tena nahafinaritra tena tsy kamboty marina mpianatra. Halleluia. Dia tena nakasika koa ilay hoe mandalo fotsiny ny eto mitady antsika zavatra ho an'ny ho avy fotsiny fa teny fantoana izany ilay tsy natao tanana. Halleluia. Ilay any an-danitra dia maharitra mandrakizay ny lanitra dia hoe izay zavatra eto izany dia mandalo fotsiny na ny trano na ny inona na manao trano na manao rehetrarehetra na vola inona izany na problema koa dia mandalo fotsiny na aretina na inona dia mandalo fotsiny any amin'ny mora tapitra fa ny tokony efa taona izany ilay any an-danitra ilay maharitra mandrakizay. Tena nakasika fa mankasitraka pasitera dia tahiry Jesosy tao nareo tsika rehetra. Halleluia. Mankasitraka indrindra anao raha latojo tao anatin'izay fizarana fahatsapana izay dia Andriamanitra manam-piapasorana ny hamafidianao dia mitombohitra dia mitombo fahasoavana hatrany dia mahereza foanafoana amin'ny asan'ny Tompo. Halleluia. Fihevitra olona fa manaraka indray ary. Halleluia. Raha efa ao indray ary marina tiana dia menanao ny fitenenana marina tiana inona ny azo lazaina. Makasitraka pasitera dia makasitraka anareo mianadafa mampeny toriteny andrasa dia
mamelombelona aina tsara mihitsy. Tena nakasika an'androany hoe omby ny olona rehetra rehetra no an-danitra ao nisy an'isa fanahana totsika taritina izany dia zao hitarika andao no mahasan'Andriamanitra fa omby ny rehetra rehetra ny ao. Dia faharoa tena nanamarika anahy koa hoe raha ny olana dia mandalo. Fa Jesosy ilay fanalaolana izay mitoetra ka andao hivavaka hametraka ny zavatra rehetra aminy dia tena hoe nanamarika ahy. Dia rehefa mandeha miaraka amin'ny Jesosy isika rehefa mandeha dia napetrany teto amintsika ny fanahy masina. Dia tena ohatra hoe manezatra any rehefa misy ny ady fa mandalo ny rehetra rehetra dia mijoroa ary aza malahelo fa tsy kamotsika fa misy ny fanahy masina dia nameny Jesosy atsika izany zavatra ilayntsika rehefa mandalo antsika. Mankasitraka tahirako daholo. Alleluia, na i Jesosy mankasitraka indrindra anao tanatin'izay fizarana mamy be izay dia Jesosy anie malifity dia midombositra dia mitombofa soavana hatrany hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo ranabavy marina tiana. Alleluia. Piditra olona hafa manaraka indray ary isika izara fahatsapana. Alleluia. Dia andao ary raha efa ao ary Evelina Rodriguez dia mianao fitenenana inona ny azonao ambara androany ny azonao lazaina. Mankasitraka pasitera nanome fitenenana dia manao mapetana Jesosy amintsika rehetra dia pasitraka narenana takita ny fitenenana androany. Dia zavatra tena nakasika be ny hoe na inona narantantsika ity na mipetraka amin'ny vilatika na mipetraka amin'ny bibidinintsika dia mbola tamin'ilay foana ny anarany ary mbola eto amin'ity tany ity. Efa ilay hoe misy olana najana teo alohan'ny mpianatra mihitsy rehefa niaraka tamin'i Jesosy izy. Dia tsika koa raha mahafitra tamin'ny farany dia tsika mihitsy ilay ataon'ny Jehova andry ao am-pehibony. Izay tena nakasika be anahy dia mankasitraka indrindra. Raha Jesosy. Amen. Alleluia, mankasitraka indrindra anao Evelina Rodriguez anatin'izay fizarana fahatsapana mamy be izay dia Jesosy amalifity anao dia midombositra mitombofa soavana hatrany mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Alleluia. Isika piditra olona hafa manaraka indray ary mbola misy appel hafa ao. Alleluia. Raha efa ao ary ranabavy Sinarda, anao fitenenana inona ny azonao ambara androany dia inona ny azonao lazaina. Maheno ve pasitera azafady? Maheno tsara. Nainy Jesosy atsika rehetrarehetra mankasitraka pasitera nanome fitenenana. Mankasitraka koa naremena data amin'ny toriteny fa tena mahavy ny zavatra mahazoko androany dia atsika koa tsy tokony hitebiteby, tsy tokony hirorosaina na dia mandalo ady aza amin'ny fiainana satria Jesosy efa niteny hoe tsy ambelantsika irery, tsy ambelantsika hokamboty izany. Dia atsika koa tsy tokony miorina amin'ny fiainana eto an-tany, tsy tokony manantena fiainana eto an-tany fa lovana dia mandalo fotsiny ary tsy maharitra koa ny fiainana eto an-tany fa efa misy le mandrakizay tokony izany mbanjintsika le mandrakizay le efa homanin'Andriamanitra le tsy misy olana, tsy misy problème dia asa plan'Andriamanitra tena mandrakizay dia tokony izany orinantsika, tokony izany mbanjintsika dia mankasitraka dia teny Jesosy. Alleluia, mankasitraka indrindra anao ranabavy Sinarda amin'ny fizarana fahatsapana mamy be. Jesosy amalifity dia midombositra dia mitombofa soavana dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Alleluia. Izay ny fizarana teto androany. Izay ny fizarana fahatsapana misaotra anareo rehetrarehetra nandray anjara. Dia andao ary isika hanao hira isika. Inona ary ny hira ataontsika? Nisy nanao proposition hira anankiroa teo le sorate kely nge azafady le hira inona le nitenen'ny Evelina Rodriguez dia inona le nitenen'ny Nambina manarato ange Nambina sy Rodriguez dia ireo ny ataontsika choix zay be j'adore indrindra amin'ireo zay j'adore miakatra voalohany indrindra amin'ireo zay tafakatra 5 voalohany dia
Raha tonga izy miravavy le irana mba nataonareo teo hoe azafady indrindra dia rehefa tenenareo le izy dia izay j'adore enina voalohany tafiditra eo amin'ilay hira ireo zany tsika tsy hoverina manolotra intsony fa ataontsika j'adore fotsiny izay tianareo amin'ireo hira ireo zany na Ambininasy Rodriguez hitako nanolotra hira teo dia izay be j'adore indrindra enina miakatra voalohany eo izay no ataontsika ao azafady ary masoraty ary azafady na Ambininasy Rodriguez. Ilay trano tsy natao tanana ny amafa hony ny haingon-dirina Rodriguez zany zao mbola tsy ny feo an'izany mihitsy fa dia miandry tsika io fa misy j'adore ilay niakatra dia soraty ny enina Ambininazy azafady dia aiza tsy manao na Ambinina so dia efa lasa natory mbola ao izy ka rija mihetsiketsika ka manorina ny akoatra iny zany rija mihetsiketsika manorina Jesosy andemana tsy misy ataka Jesosy io moa hitany mampionona Jesosy tsy misy atakaloko anao hoe menanaka anao hoe ry zany mira ataontsika ray amin'ireo zany safidianareo dia izy ary miakatra bebe kokoa ny j'adore neny Rodriguez efa enina trano tsy natao tanana zany fa tonga dia efa resy dia miboalohany zany ilay anina Ambinina fa dia misaotra antsika re trano tsy natao tanana mafy zay vao enina zany izy mety efa eniko ihany aloha le hira fa zay aza vao avary Une activité pro sans... Sotrany hoe nanolotra ny hira ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Ny hira tsika dia tonga dia vavaka tsika ao nazany hira zany dia vavaka ho an'ny firenena ihany koa. Halleloia. Dia vavaka manokana tsika ho an'reto mpitarika tolona namantsika reto fa zava-dehibe loatra ny zavatra izay ataondreo sy ny adidy mbola miandry azy ireo. Tao ary miloha finaritsika.
Karinuna sachiya Fila silang charulai Sa ilay mafamantanana Utira utu Ilay charuna tautanana Tambitana na malukutu Ulat sa kawanati Galayin sa'y majuutikan Sa pagwaligay timati Ang gatanin ay tiputikan Jajalayan yang kuca Ilalang kafiada Alana Ilay canut saraku Jalaja Lutsinan kautan Yang jiwa ini anak Saruna umilina Dia entang kauji Iana Si Ingin cite Eina Incantu semanja Aswaju fifaliana Tanteria mama Aura Sinte Na felunya mami Iana Ulat sakawanati Galayin usai maju Utikan Sa pagwaligay timati Ang gatanin ay tiputikan Jajalayan yang kuca Ilalang kafiada Alana Ilay canut saraku Jalaja Lutsinan tautanana Alléluia. Nisotranao indray zay Jesosy tamin'ny fahafitaterahan'ny fotoana teto androany. Sotra satria fahasoavana avy aminao mbola nahafahan'ny fandaron'androany totoza somatsara. Misaotra Jesosy malala. Ankehitriny dia misaotra anao zay satria sady tsy tapaka ny fandarana no nety tsara na connexion. Voalaza ny zavatra tsy anao no naniraka amin'ny fanahinao masina koa mbola nanolo-tsaina. Nanolo-tsainanay tao anatin'izany rehetrarehetra izany. Misaotra satria tsy mavy aminay ny teny fa avy aminao. Ary tahizo amin'ny teny izany mba hitsatoka ny anatin'ny fony tsirairay avy ary amo taka ny vozy anafafy tamin'ny tany mahavokatra dia amo avy zato eny arivo tsy manam-pataperina ane izany torite izany vozy anafafy izany. Jesosy malalo tahio ny teny, tahio izany antefan'ny teny. Oka izany teny izany tena hiboboky aty anatinay taka ny loharano velona ho fiainana mandrakizay. Dia laza saotra sy voninahitra ho anao ary midevoly sy satana kosa dia afatotra amin'ny rahanao tsy afaka hitsaingoka na dia litera ray tao anatin'izany azy. Misaotra Jesosy voninahitra ho anao. Raha misy olona tonga teto amin'ity androany ity, iza tonga teto androany
dia mba atao misitraka an'izany fahasoavana avy aminao zany Andriamanitra. Jereo zay mety mahaory ny olona tsirairay avy, jereo zay mety mahatery ny tsirairay avy. Misy olona tena miandrandra anao, tena hoe ianao ny andrasana, ianao sisa ny andrasana eo amin'ny fiainany. Fa takan'ny tongotra ambian-dakana ny tongony, takan'ny mandroso maty Raibe ary miverina maty Raibe, fa ianao rery no vahaolana avy any an-danitra, ianao rery ny afaka andefan'izany valim-bavaka izany. Ka mangataka aminao zay Jesosy hoe ombany tsirairay avy zay tonga teto ianao androany, ombany isa tokantrano vatan'olona, dia ampitoero amin'izany fandresena avy aminao zany, dia tahio amin'ny tananao mahagaga amin'ny fitahiana mahitretrika. Misaotra Jesosy malalo. Nizaniza anaty ady dia andresy amin'ny ady, nizaniza mitolona olana dia amivahany olana, ary nizaniza mety tsy manana ninino ampelantanana dia ianao amatsy an'izany olona izany. Nizaniza fahavalonay araka ny tsodrano raisinay androany dia tsy misy fiadiana voaforona, mbola tsy voaforona ny fiadiana amelezana anay, ary tsy mbola teraka ny lela andresy lahatra anay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy sapatany angatana izay vavaka izany, misaotra raha eo. Halleluia. Amen. Amparosihana mba fisika iama amin'izao fotoana izay vavaka ho an'ny firenena, azoky iama anao ny fitenenana. Alléluia, misaotra pasteur amin'ny fitenenana, tain'i Jesosy nareo menakavy eo, tain'i Jesosy tsika tsirairay avy amin'izao vavaka fiambena izay, rehefa avokarintsika ho an'ny firenentsika sy amaranantsika amin'ny fotoana. Alléluia. Mbola misaotra midera sy mankalaza anao izay masina tsara indrindra. Alléluia, tanteraka sy matsara amin'ny fotoana rehetra anay androany. Misaotra Tompo malalo na miteny omenao anay indray androany izay tena hoe mamelombelona fanahinay, tena hoe mampitraka ireo izay mety hoe rerareraka mipo Jesosy malalo, rerareraka noho ny fiainana Jesosy satria dia tena betsaka tokoa ny zavatra miseho amin'izao fotoana izao, araka izany vavaka resandra paster izany tokoa Jesosy malalo hoe androso maty Raibe, hihemotra dia tena tsy hita intsony izay ale Jesosy malalo, tsy hita izay antefana Jesosy malalo, fa nomenao anay ny teny androany, nomenao anay ny teny tena hoe mamelona rehetra rerareraka ao am-po Jesosy malalo, ampitrakana indray, ampaherana indray, ary tena ampiorina anay, ampiretirety amin'ny fitiavanay ianao satria nanamboatra ilay fitoerana izay tena hoe sarobidy tokoa ianao any an-danitra any, angalanao anay, hitoeranay ho an'izay rehetra tena hoe miorina tara ao aminao Jesosy malalo, ho an'izay rehetra tena hoe manana fanantenana Jesosy malalo, fa eo any aminao indray androany dia tena hoe maheno noho izany teninao izany. Misaotra Jesosy malalo, misaotra ny amin'ny mpanomponao dia nataonao fitaovana Jesosy malalo, menao révélation nanomezanao an'izany teninao izany, ka eka anie Tompo izany teninao izany tena hoe tsy verina fotsiny any aminao fa tena hatanteraka dia rehetra hiantefany Tompo malalo, ampitraka ny rehetra rehetra Jesosy, ampiorina ary ampiredareda ny fitiavana ianao. Misaotra Tompo malalo ankehitriny koa izay Tompo vavaka amin'ny firenena izay tsy miafina aminao Tompo malalo ny anatin'izany firenena izany, betsaka tokoa ny ketraketraka, betsaka Jesosy malalo ny zavatra miseho Tompo, fa ianao rery ihany Jesosy malalo ny afaka mamany olana, ianao rery ihany Jesosy malalo ny afaka antefany tsirairay satria Jesosy malalo indray dia tena hoe mahavery fanambola velona tokoa izany zavatra miseho amin'ny firenena izany Jesosy, dia atreho anao Tompo malalo, ireo izay tena hoe miady mafy Jesosy malalo ho an'ny taranako faramandimby Tompo, ho an'ny firenena mba hiatana izany firenena malagasy izany Jesosy, dia tena atrehanao izy ireny Jesosy malalo, afeno ambany elatrao amin'ny ratsy rehetra Tompo malalo, ao nisy vatotany verentana, ny very fananana, ao ny loza amin'ny fianakaviana, ao ny marary Jesosy, tena hoe rakotry ny zavatra miseho izany firenena izany, fa ianao Tompo mahay mandamina ny zavatra rehetra, ianao tokoa Jesosy malalo mahay mampionona ny fo, ianao mahay mampanantena ny zavatra rehetra mampitraka an'izany malagasy amin'ny firenena izany Jesosy malalo, dia atrehanao ny isam-batan'olona Tompo, atrehanao ny hatramin'ny fianakaviana, hatramin'ny izay rehetra miandrandranao Jesosy malalo, atrehanao Jesosy malalo tena hoe mba hiada-pinahitra izany firenena izany, tena mba ahitany rariny Jesosy, ireo izay nitaky ny rariny Tompo malalo, hatreo isan-tokantrano afeno ambany elatrao amin'ny ratsy rehetra, amin'ny tsy fandriam-pahalemana, ny amin'ny vakitany isan-karazany, ny amin'ny
ny amin'izay zavatra miseho rehetra mety mandratra Jesosy malalo dia atreo tompo afenao ambany latrao Jesosy aoka ny anjelinao hitoby manodidina azy ireo nivoaka miditra amin'ny tany izay rehetra andehanana izy ireo Jesosy dia hitany rariny tompo malalo ary feno fanantenananao fialany ambavan'izy ireny Jesosy malalo fa misy ianao tompo misy ianao Jesosy malalo dia misaotra Jesosy mba hiady am-panaritra ny vahoaka malagasy tompo mba hiady am-panaritra ny fivoara amin'ny raty rehetra ny fianakaviana sy ny olo-pantatra rehetra sy ny izay mihaino an'izao teninao izao izay mihaino an'izao fandarana izao Jesosy na ny amin'izao na ny rapitso na ny rafakapitso tompo dia tena felom-panam-pitenana tavavaka izany Jesosy malalo dia ataonay amin'ny anaranao masina tompo ary ianao ilay fandakazao rehetra mahay zavatra rehetra dia sotra ray masina tsara indrindra ho voninahitra tolotra ianao raha ho atory izay amin'izao fotoana izao nandelinao masina ny toby manodidina ny tsirairay avy fo ampilaminan'izay efa petraka ampilatananao sahaja ny tontolo an'izany makasitraka ray masina tsara indrindra ny fanatrehanao teto aleloia amen aleloia mankasitraka indrindra ranavavy amintsika tanatin'izay vavaka mamy be izay nety izay Jesosy mahafitianao dia mitombozy sy fahasoavana hatrany dia mahaleza foana amin'ny asan'ny tompo raha tsy mbola tonga eny amin'ireo lanitra Jesosy ka tany tompo venena soamatsara tsika dia hiaino eto eo anetintsika rapitso amin'ny ora mahazatra manapatonga izay dia afaka meno ny akiradio ianao akiradio point radio 1 afahanao meno eny zapeo akiradio misy totensy akiradiny telo amin'ny 4 amin'ny 7 maraina amin'ny 4 amin'ny 7 alina samety ahiny tompo daholo aleloia amen